Dia am'izao fotoana zao zany zahay a midécortiquer ny fiche de présence n'olona be dia be amanjadony tonga tao iny. Omaly zay nikarakara ny logistika hitadiavana ny trano hivoriana karazana birao iasana mihitsy zany satria le izy hetsika hitoy efa nahita birao zany zahay a. De am'izao zay a manao de midécortiquer trier izy n'olona ho antsona hiconstituer ny atao hoe comité d'expert satria mantsy a le entité telo andray an-tanana an'le fikarakarana an'le dinika fanavotam-pirenena araka ny hitanareo reny a de nihetsika syndikaly a nihetsika ny mpanao gazety a ary ny fiaraha-mientana kristianina zay reo zany no le plateforme vonforme de miantso olona zay io a manampahaizana ray aman-dreny a ho ataonay a groupe d'expert comité d'expert hanoana anay handalina an'ireo lohahevitra ho dinidinihana mandritra an'le dinika ary manomana ny etomanana rehetrarehetra zany aty mombana tsara ndraiky izy de efa nahita birao zany zay omaly a de androany zay manomana fiatsonan'ireo olona reo de mety farafatarany amin'ny latsinainy a manao fiatsona zany zay manomboka androany sy rapitso a farafatarany amin'ny latsinainy zay mivory amin'ny zavatra rehetrarehetra fotoiny zavatra rehetrarehetra zany hamaritra daty anaovana an'le izy a manao ny préparation technique rehetrarehetra zay zany no programme manaraka zao natao tana filoham-pirenena de tsotra lefa mivakina iny e fa maro moa mety mbola tsy nare a fahatsapahanay manoloana ny zavatra rehetrarehetra zay natao fitorina nataony syndicaliste hetsika rehetrarehetra nataon'olona be dia be fanambarana nataon'ny eveka fatolona eto sy roa misy eto Madagasikara tohatra ny tsy hitany mpitondra to tsy hitany mpitondra reny zavatra rehetrarehetra reny a fa ny ataony ihany ny atao manao veto populaire ny any Somamanina fa efa tsy rariny loatra fa ohatran'ny tsy mba tany tsy tompo tany tsony malagasy fa ohatran'ny arena-dala tompo fa miditra ny vahiny indray ny manan-karena eto amin'ny tany lazatsika fa tsika malagasy tompony mahantra fadiranovana zany zava-misy eto tonga eto ny afrikanina manan-karena tonga eto ny sinoa manan-karena ny karana manan-karena fa ny gasy me mahantra tany tonga saina n'olona tsy rariny intsony mijoro manao veto populaire n'olona tsy manaiky intsony na de didim-panjakana tsy ekena intsony zany karaha zao no mitoy a ifamony ny olona mitaraina zay syndicaliste amin'ny kolikoly misy eo amin'ny toeram-piasana mitaraina mpanao gazety amin'ny lalàna tsy izy mihitsy ifen'ny asa fanaova-gazety mitaraina ny olona rehetrarehetra manao dénonciation ny ray aman-dreny mpiangonana tsy rarahiny mpitondra zany ireo député zay no everina fa solombava amin'ny vahoaka tamin'ny heritaona izy manao déchéance ny président am'izao fotoana zao izy milaza momba ny président fa inona ihany izy ty zay mahatonga n'olona tsy izy tsony izy ty a mba tsy sy ny fifandonana mba tsy sy ny fifamonona andao hifanantona amin'ny latabatra boribory ny hery rehetrarehetra ka zay tapaka eo nandao no tanterahy eto de tena marina fa io dinika zay atao io de atao indrome taona atao eto Antananarivo zany le dinika nasionaly de 10 andro herinandro farafatana ny aorinan'io a atao any amin'ny faritra raiky amin'ny roapolo dinika régionaly ho fanavotam-pirenena satria zay zany ho fampiarana an'le tapaka ty amin'ny nasionaly a tsy maintsy ho taterina ary mety misy endrika fisehony hafa koa any amin'ny faritra zay zany le zavatra ho atao io zay zany no manina sy ny dingana ho atao rehetrarehetra zay ny votoaty ny taratasy nalefany amin'ny président république hoe amoray monsieur le président fanatanterana ny dinika ety fa tsisy mahita tombotsoa amin'ny fifamonomy malagasy eto na ianareo mpitondra io aza sahirana raha mifamono eto gasy araka ny teneniko moa sangisangy ty ny teneniko hoe na de manambola ohatrany ahoana nge nareo manodidina président io tsy mahazaka vola resakoso ianareo rehefa raiky reto misakoroka fa alao alamina ty andao ifanantona andao idinika de zay tapaka eo no atao fa aza mieritreritra eo zay mpitondra zay kaiky ny filo de zay tianay atao fa sahirana eto anareo raha misy zavatra mikorotana eto ianareo ny sahirana kokoa azy
zay nge tsy zavatra atahorana amty satria marina ny jolony fa ianareo reo sahira reo ka dieny mbola tsy misy ny savorovoro be andao ifanantona ampy zay tsy mety ny famono tsy mety ny fanao fiantsina ejeroa andao ifanantona ataony diniky mahatsiaro tena ihany ny olona izahay reto a hatramina zazazazanay a de fa nanao an'zany ny politika anie atao foana ny mpanao politika professionnel reo a no mabe fanahinin'olona satria matsiaro tena ny olona fa efa teo ihany angeny amarozan'ireo mpanao politika reo me tsy atokisan'ny olona le fanaovana politika le mpanao politika zay mahatonga hoe mba tsy ny mpanao politika professionnel matianina lehibe natoko ny hitarika nyty dinika ao fanavotam-pirenena ty fa ianareo syndicaliste mpanao gazety mihetsika ny kristianina ze tsy de mbola voaroroy loatra amin'ny fanaovana politika avoleta satria manahy ny olona fa sao de olona very seza tamin'ny taona 2021 nandritra ny tetezamita no hiverina satria tsy mahomby ny fitondrana am'izao fotoana zao de zay no atao prétexte andao hiverenatsika zay neny mampanany ny olona hoe tsy mila mpanao politika tsy tokony savely mpanao politika fa ny zavatra atao zao de politika ho fandarenam-pirenena fa le mpitarika politika teo aloha zay ny fanahin'ny olona raha mazava hoe sao de maro koto ihany ary ny koto maro zay ny mampanany olona nge fa tsy hoe ny fanaovana politika ny mampanany olona fa hoe sao de ireo to amin'ny tetezamita ny mantady fomba satria tsy mahomby ty ray ty de hiverina andeha solony toerany namany teo ihany zay nge ny manahirana n'olona sao de nitarika ireo mpitondra teo aloha ihany ny mody mikonikonina am'izao tsy fampiasan'ireo de hiveriny aloha zay ny mampanany olona ary zay masarotra azahoana ny adhésion populaire satria matsiaro tena ny olona fa voafitaka nandritra n'ireny toloboka maromaro mifanesy reny zay tsy miteny zay tsy mpanao politika zay mpanao politika fa zay ny mandrasan'olona aminay ary zay ny andrisin'ny olona anay hoe mba tarionareo syndicaliste mba tarionareo kristianne fikambanana kristianina mba tarionareo mpanao gazety fa mpanao gazety ihany ange anisany angadilanana sy vina ahitana ny fanovana nisy teto amin'ny firenena raha amizay ka aloha mba ome taritinareo hetsika mpanao gazety amizay zay nge le izy fa tsy hoe tsy ilaina mpanao politika rehefa tonga ny fanatanterana an'le dinika atsona daholy ilaina ny expérience ny mpanao politika ao anatin'le dinika hanatsarana ny fitondrana fa am'le fitariana no abe fanahinan'olona aza velona hitarika an'izao hetsika zao ny mpanao politika zay fotsiny le izy fa ny zavatra vita amin'ny mpanao politika am'ty firenena teny tsy vitanay mihitsy mpanao politika ny voatokana anao député mpanao politika ny voatokana anao sénateur anao président de république fa izahay a tsy manana vocation anao an'zany zay tsy manana vocation anao an'zany zay nge olona tsy niomana anao président de république zany tsy vonina anao député tsy vonina anao sénateur zany fa débat technique natokana anay zay zany le izy fa tsy hoe milaza hoe tsy mila mpanao politika zany tsy marina zany mpanao politika tsy azo ahilika raha mbola politika ny atao ny fitariana raha azo atao no hoe aloha mba tsy mpanao politika no mitarika fa ny fanaovana politika izy efa nanoma tena anao politika nge reo olona reo nilaza fa hoe tsy ilaina dinika am'le tabatra boribory de mini mikipy olona io zany milaza fa hoe milamina mandeha tsara zao fitondrana zao zay foana na voafitaka ny filoham-pirenena ny fandimby teto hatram'izay zavatra efa tsy mandeha zavatra efa misavorovoro fa mianatra amin'ny fiainan'olona de lazaina fa raha mbola milamina foana zao ny ilazako an'ireny olona reny raha mijery anareo a ny olana zay nisy teto amin'ny firenena nisy hatram'izay raha teto Madagasikara ny olana tamin'ny 91 nge tsy nipitarika grevy tamin'ny 71 nge fa rehefa ny fandinika président république sy ny olon-dehibe tamin'izany fotoana zany de namena ny tomboka la général Ramanatsoa ny fahefana mifandinika zany izy fandinina atao fa tsy ny mpanao grevy tamin'ny 71 namena fahefana ohatran'izany tamin'ny 91 rehefa nanao ny grevy faratapony ny rivelona nanantona ny président Ratsiraka ny communauté internationale ny fandinika tafa ohatra loatra ty monsieur le président fa mikatso ny firenena tsy maintsy mamina fahefana anao namina fahefana ny président Ratsiraka tamin'ny razanamasy na de tsy nanaiky aza ny rivelona tamin'ny fandehanana tany amin'ny diso tsy maintsy zay ihany natao tamin'ny octobre teny amin'ny panorama ohatran'izany ny tamin'ny 2002 ny fandamina tamin'ny semgama tamin'izany fotoana zany de général Monibonge
fandamina n'olona ahoana naovana ny fahefana teto zay vao nilamy mois 2002 ka isika tsy ilaina ny famono tsy ilaina ny mamendrika andreo président ilazaina hoe tsy ilaina zany fa inona ny ilanao de zarana vola amin'ny assemblée nationale foana zarana vola amin'ny début assemblée nationale foana zay ny atsapany député zay ny ilainy député omaly anao manao déchéance rapitso anao milaza manao ana président omaly anao MMM androany anao HVM zay zany ny ilaina lazaina fa hoe tsy ilaina ny latabatra boribory aza fitana filoham-pirenena fa ianareo mpivadivadika palitao amin'ny assemblée reo ihany a manampitrotraka manatena isy mpamatsy vola foana raha vao miteny amin'ny télévision za milaza nareo averina vola teniko hoe raha ny vola tsy nionga nareo fanjakana fandimbireo raha ny vola no tao fiarovana fahefana fa rehefa mba hita fa tsy eken'ny olona tsony aloha mifanatona haingana fa olona tena mamono anao monsieur le président ny député ny olona zay manao anao an'izany efa zao ve ny zava-misy eto amin'ny firenena de mbola tsy fanatona fandinika ihany satria am'izay zany vatsina vola mena vola foana fa naninona reo olona reo na tsy aronanao déchancenao tamin'ny heritaona de fa nivadiky anjely anao zany zao de fa tompony anao ndray ny tompony fa fitan'ireo olona reo anao monsieur le président asamiditra am'izany fa amoreny fisiny latabatra boribory ny fidirany ao anatin'ilay hoe fiaraha-mientan'ny kristianina atao nivon'ilay hoe dinika fanavotam-pirenena de tsotra ny kristianina rehetra vita batena ary mino fa nany vita batisa koa satria mitovy reo a anaradian'ny kristy a dia mazava ho azy ny maha kristian'ny kristy de le asa fanavotana le mission messianika zay nentina ka rehefa natao anaradian'ny kristy anao de manana mission ampiarabelona amin'ny zanak'Andriamanitra mitovy aminao mitovy larana aminao ny katolika moa mifantatra satria io no fiangonana iorenan'ny finoko ny papa sy ny eveka ary mipretra rehetra izay manolotra sorona mandrakariva amin'ny eukaristia izay tampony amin'ny sakramenta atonivon'ny fiangonana katolika anampianarina anay kristianina tsotra dia ilay fafoizantena ary fanaovana miteny ho tonga nofo ka ny tenin'Andriamanitra ho tonga nofo de ny olombelona ny mahatonga nofo azy amin'ny alalan'ny fonen'Andriamanitra ka ny teny zay tonga nofo eto amitsika eto Madagasikara ankehitriny zany zao a hoe aiza ny afatra napetraky kristy ho an'ny kristianina no tonga nofo na ny kristianina raha sahirana iaina azy eto Madagasikara tsotra ny antony tsy noho ilay olona fa noho ilay rafitra ka io rafitra mahatonga ny fahasahiran'ny kristianina iaina ny lateny mba ho tonga nofo io amboarina io tsy azo iainana io a io rafitra io vao tsy ela tamin'ny herinandro ity nisy commissaire de police eto Antananarivo nitaraina fa ny olona enjeny mpangalatra ny enjeny na nairanana nireo polisy mpitandro filaminana ireo ny samborana azy a vita ny fisamborana androany rapitso faneneny amin'ny arabe aminy commissaire de police eto Antananarivo no miteny tao anaty radio ray misy dikany zany misy problème na système ao ary mety misy problème olona koa ao ka ny kristianina tena izy raha ny fampianarana katesizme naranay a de le kristianina vonina hiatrika ny sarotra tahaka ny kristy fa tsy sentosento anao hiram-pivavahana maraitseriva fa rehefa mody fampitondro molotra amin'ny mpiara-mivavaka fa olona kosa amonjy ny fiarahamonina zay misy azy amadika ny ten'Andriamanitra ho nofo ka iainan'ny mpiarabelona ary ianao ny vavolombelona na tonga nofo an'izay teny zay no antony ijoroany ny kristianina ny tenako raha teo mo raha ty amin'ny fiangonana zay misy aya dia manana andraikitra napetraky ny fiangonana amiko andinika manokana momba ny fiainam-pirenena sy ny fiainan'ny fiangonana ary misy ekipa ao anatin'izany raha miatrika n'ity firaisakinan'ny kristianina ty aho tsy izy ty tsy an'ny katolika irery fa an'izay mpino rehetra voalaza anarana tery ambony a ary ny naim-pon'ny tsirairay na ny faharesen-dahatry ny tsirairay no idirany ao anatin'ny syndicat idirany ao anatin'ilay adiny mitady fahalalana